Miaraba tsika rehetra riavana izay manaraka amin'ity fandaran'ity indray a any tokatrano any a androany sika ny afatr'Andriamanitra izay hojerentsika androany ry havana dia miainga avy amin'ny fanontaniana izay napetraky ny olona izay no heveriko manokana fa tena ho antsika rehetrarehetra tena mila an'ity satria mikasika ny fiainam-panarany tena marina ho antsika kristianina rehetra ity. Izy ity nalaina atao amin'ny Hébreu toko faha-efatra ny andininy Hébreu toko faha 12 azafady ny andininy fa 14. Zao le afatr'Andriamanitra ao raha mijery an'io tsika. Fitiniko moa le izy hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Zay leo fa ohatran'izao le fanontaniana napetraky le olona hoe ahoana moa izy no fomba anehoako an'izany fahamasinana izany a eo amin'ny fiainako andavanandro. Le teny moa somary heveriko kely le Hébreu toko faha 12 andininy 17 hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Zay le hitanao ao. Mialoha amin'ny tena hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mba no témoignage kely aminao a mikasika n'ity fahamasinana ity fa na izaho mitorony filazantsara aminao aza tsaroko mihitsy tamin'ny voalohany tamin'ny taona 1770 no nandraisako an' Jesosy Kristy tompo dia nanomboka nandrehan'izany teny izany resaka fahamasinana izany ary teny an-dalana teny a tao anatin'ny fotoana maromaro ihany dia tena be dia be ny olona no samy manana ny eritreriny sy ny fiheviny ary ny fiheverany mikasika n'ity atao hoe fahamasinana ity. Tenako manokana moa tamin'izany fotoana izany mbola tsy nahafantatra n'inona firy aho tamin'ity tenin'Andriamanitra ity ary zaza nametraka fanontaniana mihitsy satria nisy mpitoroteny mpanompon'Andriamanitra izay rehefa avy niain'ny toronteniny ka nahita ny fomba ny fiakanjoko izy tamin'izay fotoana izay ny akanjoko moa tamin'izay fotoana izay nanao an'ity reny le sopule sy ny tena moa tamin'izany fotoana izany mbola tanora ka mbola somary nofosana koa dia niteneniny hoe aza mitondra ny ty anao fa tsy fahamasinana ireny. Ny tsy azoko nefa tamin'ilay fanontaniana tamin'ilay teny napetraky ilay mpanompon'Andriamanitra dia tsy azavainy tsy fantatro hoe inona ny antony ahoana ny fipetrany ary teny an-dalana teny mino aho fa tsy izao ihany fa misy teny be dia be mikasika n'ity atao hoe resaka fahamasinana masina ity a be dia be ny olona ny tena tsy mahazo an'izy eo. Zaho manokana aloha dia tato anatiko mihitsy a niara fa misy fanontaniana tena mangitikitika dia mangatsaka amin'ny tompo mihitsy a mba tena hitady hoe ahoana marina moa ny voasoratra mikasika an'izany atao hoe fahamasinana izany. Rehefa maty ve ny olona vao lasa masina ahoana ny mahatonga an'izany hoe lasa olo masina zany rehetrarehetra izany ry havana fanontaniana miodikodina daholo tato anatiko dia hoe aho hoe androany a mba te hiresaka kely nao amin'ity aho satria rehefa tompo teny moa ny andro sy ny volana nanomboka natateraka an'ilay tenin'Andriamanitra hoe fataro ny zavatra rehetra ary dino tsara ny tenin'Andriamanitra dia mba anisany mba nikariko aho ary tena mba tiako hozaraina amin'ny olona izany fahatsapana izany hoe rehefa mba misy zavatra sarotra eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity a manana foana tena fikirizana mijery n'ity atao hoe tenin'Andriamanitra ity. Marina aloha fa mety tsy hita vetivety izy ity fa mety misy taona maromaro fa tsy maninona fa sarobidy ry havana le toe-panahy ny kristianina tany Berea ozy ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 20 hoe mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro na marina izany na tsy. Androany aho mba te hizara aminao amin'izay ty resaka fahamasinana ity a araka mba fatsapako sy ny ainako a ty atao hoe Jesosy Kristy ity a rehefa nanomboka nandray azy aho a ary nisy fotoana tokoa efa elaela dia izao aho mba hizara kely aminao
dia mba tiako ianao mba hanaraka tsara. Voalohany indrindra ny tena tiako apetraka aminao dia zao: rehefa misy fanontaniana sarotra na tsy dia mazava, manana n'izao zavatra fanontaniana izao ao anatinao hoe ahoana moa ny fampianaran'i Jesosy Kristy raha tonga teto ambonin'ny tany izy. Ninona fampianarana, ninona zavatra mikoriana mametra foana izay fanontaniana izay hoe ahoana ny fampianaran'i Jesosy raha tonga teto ambonin'ny tany izy. Ary koa raha niakatra ho any an-danitra izy dia nandefa ny fanahy masina ho atsika. Zao manko ny teniny any amin'ny Jaona 1:20 andininy 20 hoe aniraka ny fanahin'ny fahamarinana ho eny aminareo aho. Ary rehefa tonga Jesosy dia izy nampianatra anareo sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Jesosy ihany io miseho amin'ny endriky ny fanahy masina, zany hoe mitoy ny fampianarana. Dia somary miverina kely aminao aho hoe rehefa misy zavatra sarotra na fanontaniana sarotra, apetao foana izay hoe ahoana ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina izay nampianatra ny apôstôly. Zao manko ny teny eo amin'ny Efesianina 2:20 no ahitanao an'ity teny ity hoe miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly. Zay le fampianaran'ny fanahy masina napetraka tao amin'ny apôstôly rehefa niakatra tany an-danitra ny tompo dia nametraka an'ireo epistily izy, fitaizana ny mpino na ny atao hoe fiangonana. Ny fiangonana ataovy tsara mihitsy ny fahamarinana eo aminao fa tsy trano akory io, tsy trano fa ny olona zay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo, io natsoina hoe fiangonana ara-panahy, ary io ny hiakatra ho any an-danitra. Amin'izao fotoana izao manko raha hoe resaka fiangonana dia ny anay fiangonana zao, fiangonana zao ny anay. Androany taritin'Andriamanitra ianao, ny olona zay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo no antsoin'ny tenin'Andriamanitra. Verina kely amin'ny Efesianina 2:20 hoe ary Kristy Jesosy ny vato fehizoro. Taddio tsara io. Dia zao zany le izy hoe ahoana moa zany ny fampianaran'i Jesosy mikasika an'ity atao hoe fahamasinana ity. Nampianatra an'izany ve ny tompo? Eny ry havana, raha mamaky ianao ary mandinika tsara, ary tiako mihitsy ianao tena mba hijery an'ity atao hoe Matteo 7:20 ity. Matteo 7:20 ry havana tena manazava mihitsy zany atao hoe ahoana zany atao hoe fahamasinana. Voalohany aloha ny resahako aminao alohan'ny tena iresahako ny Matteo 7:20 dia zao: le fanahy ao anatsika io ny tian'Andriamanitra hipetrahana. Tsarovy tsara izay. Io fanahy atao anatsika io no tian'Andriamanitra hipetrahana. Ary rehefa tafiditra ao izy dia anamboatra ny toe-tsaina ny ao anaty ao sy ny fiainantsika ety avelany. Ny fanazavan'i Jesosy azy moa dia hoe natongavako nke izy dia zao hanome anareo fiainana be dia be zany no natongavako. Dia rehefa tonga ao anatinao zany io Jesosy io dia eno tsara nge ny fanazavany eo amin'ny Matteo 7:20 rehefa manazava ny atao hoe fahamasinana izy fa ny mpisorona tamin'ny andron'i Jesosy moa ny mpanorandalàna tamin'ny andron'i Jesosy tena nyteneny mafy mihitsy. Bakeo nge nendin io ray manontolo eo Matteo 7:20 fa neny Jesosy ry havana jerevy tsara ny fanazavany ny fahamasinana dia zao: ary nytenen'ny mafy ny fariseo hoe ny anareo ny zavatra ataonareo dia manadio nanao fanoharana moa izy hoe ny vonin-kapoaka. Zay moa fomba nentin'i Jesosy manazava an'le toetra nen'le mpisorona mpanorandalàna ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy. Ny nareo izy ny velany no amboarinareo, manadio ny vonin-kapoaka fotsiny ny nareo, fa ny ao anatiny feno rombaka sy tsy fahononana. Raha tsorina dia zao toe-panahy tena tianao tenenina amin'io hoe ny zavatra ataonao dia eny ivelany
no amboarinao a ny vatao hoe fahamasinana endrika ivelany fa io nge ny toko voalohany sy nytoko ny andininy voalohany faharoa fahatelo amin'io teny io fa ahitanao azy tsara mihitsy a ny fomba fitenenan'i Jesosy a ireto fariseo reto fanindry zareo a ny erim-pahamasinana de zavatra ivelany. Misy tenin'ny tompo hoe ny anareo ataonao lehibe ny filakiterany. Zany filakiterany zany ny Jiosy moa le tenin'Andriamanitra ireny ahorongorona eto amin'ity tanany ity. Ataonareo ny akanjonareo izy. Zany ny anareo ny zavatra atao lehibe. Ny anarana, le titre. Mafy ny tenin'ny tompo a. Zany ny anareo no ohatra ny entinareo anatrehan'ny olona. Fa jereo nge fanazavahany Jesosy hoe diovy aloha ny ao anatin'ny kapoaka. Inona ry havana ny tena tianao tenenina amin'izany? Diovy ny ao anatin'ny kapoaka ozy. De zay vao mety ny ivelany. Le toe-panahy ato anatiny tianao tenenina. Toe-panahy ato anatintsika ato zany a. Ao no manomboka ny fanadiovana ry havana. Moa aho taminao raha mamaky ny Matthieu 7:20 anao ary tena tiako ianao tena mba hijery an'io tsara. Fa anisan'ny fampianarana enjana nataon'ny tompo a tena ny vatam-batana mihitsy ho an'ny mpitorotena, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny mpampianatra soratra masina. Ny voalohany zay vao ho an'ny olona vao nandray ny tompo. Fasana amin'ny lalitra fotsy nge ry havana zany zay vao filazan'ny tompo. Ireo fariseo ireo mpisorona tamin'izany fotoana zany lokonareo ozy ny any ivelan'ny fasana, ataonareo tsara tarehy ny fasana, ny tiany tenenina araka nambaratra de zao ny ivelany no amboarinareo tsara. De heverinareo fa zay ny atao hoe fahamasinana. Ny fahamasinana ry havana neny Jesosy de zao miainga atao anaty. Atao anatsika. Ary inona ny tena nampiasain'ny tompo mba ho fanadiovana? Misy zavatra anankiroa reto voalazan'ny tenin'Andriamanitra ho fanadiovana ny ao anaty. Ny tenin'Andriamanitra ray a de ny rahan'i Jesosy Kristy tompo ray. Zao ny voalaza aloha ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mamaky ny Efesianina 5 ianao any amin'ny 9:29 any misy an'le teny hoe rano fanasana amin'ny teny. Somary tsindriko kely ty le hoe miorona eo ambonin'ny fanorena ny apôstôly. Veriko tsara. Misy dikan'izay. Tsindriny Petera tsara eo any amin'ny Petera voalohany. Hoe teny tsy misy kilema. Petera 2 misy an'izay. Miorona eo ambonin'ny fampianaran'ny apôstôly ary Jesosy Kristy ozy ny vaty fehizoro. Zany hoe raha hijery mikasika ny fahamasinana ianao de jereo tsara ny fampianaran'i Jesosy miainga eo. Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 jereo tsara. Tsy zavatra eny ivelany ray lasaina bavy. Taka ny nataon'ny reo mpisorona sy fariseo. Tenenin'i Jesosy mafy mihitsy. Tsy zavatra eny ivelany. Tsy resaka anarana koa. Tsika manko mieritreritra fa rehefa mitondra anarana ohatran'izao, alaina daholo ny anarana anaty Baiboly de zay koa ny heverintsika fa hoe masintsika. Ny toe-panahy ao anaty diovy ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy tsara zay. Tenin'Andriamanitra miainga avao amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Fampianaran'ny apôstôly, fampianaran'i Jesosy Kristy. Ny torolalana omen'Andriamanitra ahatonga ny fitondran-tena masina. Hitanao le voalazan'ny Efesianina 2 hoe aoka ny fitondran-tena anareo. Ho mendriky ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Miainga avy any amin'ny toe-panahy anaty io. Diovy ny tenin'Andriamanitra sy ny rahan'i Jesosy. De lasa manana fitondran-tena masina. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ny any anatiny aloha ozy Jesosy. Diovy ny any anatina diovy a de tonga ho azy a io fitondran-tena io jeren'ny olona io
ny fanamasina zay nyraisin'ny mpino ao anatintsika ao anampy anao isan'andro na tonga ny fampianarana nataon'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 12:1 atoloro ny tenanareo fa natitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fanimpom-panahy mety atao zany ozy nyresaka taminao a mikasika nyvavaka tsy inona fa serasera tsarovy tsara fa le fanahy masina ao anaty ny io no ampiapitanao ilay hery lehibe ary tian'Andriamanitra zany naiza mitoerana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mila manana an'izany serasera zany ianao amin'ilay fanahy masina atao anaty mba tena tonga anao io le fitondran-tena miteraka fahamasinana io ka raha miresaka fahamasinana ianao miresaka an'izany hoe masina zany tsarovy tsara fa ny fidiran'i Jesosy ao anaty aloha ny voalohany indrindra raha mamaky ny epistily rehetra ianao dia zany olona masina zany ange dia olona mbola velona atao anaty soratra masina aloha mpino tany Korinto mpino tany Galatia rehefa miteny Paoly miarahaba Paoly ho an'ny masina matetika misy fampianarana hafahafa hoe efa maty vao atao olo-masina ka tsy anjaran'ny olombelona akory avan'izany fa anjaran'Andriamanitra tokana le fidiran'i Jesosy Kristy ao anaty dioviny tenin'Andriamanitra le toe-panahy ato anaty ary dioviny rahan'i Jesosy Kristy ho tompo tsika le toe-panahy ao anaty hitanao ny soratra masinao amin'ny epistily Jaona voalohany toko voalohany eo 7 ny rahan'i Jesosy no ampiasaina ho fanadiovana tandremy tsara ry havana raha miteny izy eo hoe le Efesianina toko 5 miteneniko taminao le tenin'Andriamanitra hoe amin'ny rano fanasana sy ny rano rehetra akory dia afaka manadio ny akanjo raha ohatra ka zay ny atao fanoharana fa misy koa nge ny rano maloto misy ny rano zay hitatsika eto Madagasikara petsaka ny rano mikorina nasan'ny olona lamba tenin'Andriamanitra eto raha mitenin'ny rano dia zao le rano madio ilay tenin'Andriamanitra le miorina eo ambonin'ny fampianaran'ny apôstôly ary Jesosy Kristy no vaty fehizoro ka raha mijery mikasika ny fahamasinana ianao jery ho tsara ry havan'izay fampianaran'ny tompo izay dia ahitseo amin'io ny toe-panahinao ahitseo amin'io ny fiainanao mba ahitanao ny herin'Andriamanitra miverina amin'ilay famitaniana hoe inona no tokony atao ary tsotra izay toro lalan'izay dia manasanao avakio tsotra ny Mateo toko 7:20 mba ho marina aminao fa ny ao anaty aloha ny manomboka mba hatonga anao hanana fiainam-pahamasinana sy fitondran-tena araka an'Andriamanitra zay ry havana miavatr' androany ka dia samy tahian'Andriamanitra daholo ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ho antsika rehetra izay mino kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amen.